Nomery toko 740. Ny lalàna ny amin'ny vatotrombo vavimena. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: izao ny lalàna ho tandremana izay efa nandidiany Jehova. Lazao amin'ny zanak'Israely mba hitondra vatotrombo vavimena izay tsy misy kilema na tsiny sady tsy mbola nasiana zioga, ary omeo ho an'i Eleazara mpisorona iny, dia asaina ho entiny eny ivelan'ny toby ka ho vonoina eo anatrehany. Dia analany Eleazara mpisorona amin'ny fanondrony ny rany ka afafiny impito manandrify ny tranon'ilay fionana. Dia hodorana eo mason'ilay vatotrombo vavy, ny hodiny sy ny enany ary ny rany mba amin'ny taindroroany dia hodorana avokoa. Ary ny mpisorona dia haka hazo sedera sy sopa ary jaky ka nipy azy eo afovoan'ny afo andoroana ny vatotrombo vavy. Dia ho sasan'ny mpisorona ny fitafiny, ary andro amin'ny rano izy, ary rehefa afaka izany dia akeo amin'ny toby izy, ary aloto mandra-parivan'ny andro ny mpisorona. Ary izay mandoro ilay omby vavy dia anasany fitafiny sady andro amin'ny rano, ary aloto mandra-parivan'ny andro. Dia angonina izay lehilahy madio anankiray ny lavenon'ilay vatotrombo vavy ka apetrany eo ivelan'ny toby eo amin'izay fitoerana madio anankiray. Dia ho tehirizina ho an'ny fiangonany zanak'Israely izany ho rano fanadiovana, fanatitra noho ny ota izany. Ary ilay nanangona ny lavenon'ny vatotrombo vavy dia anasany fitafiny, ary aloto mandra-paharivan'ny andro, ary ho lalàna mandrakizay ho an'ny zanak'Israely sy ny vahiny eo aminy izany. Izay mikasika fatin'olona dia aloto afotoana, hanadio ny tenany amin'izany rano izany izy amin'ny andro 7, ary amin'ny andro 7 dia adio izy. Fa raha tsy manadio ny tenany amin'ny andro 7 kosa izy dia tsy adio amin'ny andro 7. Izay rehetra mikasika fatin'olona ka tsy manadio ny tenany dia mandoto ny taberna kelin'i Jehova ka ho fongorana tsy ho amin'ny Israely, satria tsy nofafazana ny rano fanadiovana izy. Dia aloto, ny fahalotony mbola eo amin'ny any. Izao ny lalàna raha misy olona maty ao anday, izay rehetra miditra ao anday sy izay rehetra ao anatin'ilay dia aloto afotoana, ary ny fanaka rehetra misokatra izay tsy misy rakotra voafehy aminy dia aloto. Ary izay rehetra mikasika izay maty tsabatra ny an-tsaha, na fatin'olona, na taolan'olona, na fasana dia aloto afotoana. Dia angalana ho an'ny maloto ny lavenon'ilay nidorana teo ho fanatitra noho ny ota, ary asiany rano nalaina tamin'ny rano mandeha izany eo am-bilia. Dia aka isopa ny lehilahy madio anankiray ka hanoboka azy eo amin'ny rano, dia afafiny amin'ilay mba amin'ny fanaka rehetra sy ny olona izay eo, ary ilay nikasika ny taolana na ny novonoina na ny matin'ny aretina na ny fasana. Ary ny maloto dia ho fafazan'ilay olona madio amin'ny andro 7 sy ny 7. Dia hanadio ny tenany amin'ny andro 7 izy ka hanasa ny fitafiny sy handro amin'ny rano, dia adio rehefa hariva. Fa ny olona izay maloto ka tsy nanadio ny tenany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fiangonana, satria nandoto ny fitoerana masin'i Jehova izy, ny rano fanadiovana tsy nafafy taminy. Maloto izy, dia ho lalàna mandrakizay aminy izany. Fa izay mamafy ny rano fanadiovana dia anasany fitafiny, ary izay mikasika ny rano fanadiovana dia aloto mandra-parivan'ny andro. Ary ny zavatra rehetra izay voakasiky ny maloto dia aloto, ary ny olona izay mikasika azy dia aloto mandra-paharivan'ny andro.